atolotry ny radio Madagasikara ho anao mandritra ity herinandro ity. Ilay solomasoko dia ampeniny nantenaina. Ireo mpilalao Nicole, Niony, Saloy, Gaston sy Falmanana, Mpanao Totosa, Gaston Randriamanalina. Ilazako vaovao ry Alinina. Lasan'olona ny malalandry. Nga tsy tandre reny tamin'ny marainy reny. Diso hevitra be ndry. Ho karakarainao ny kindraranay a. Zany io. Asany mikarakara kopia fa isoratra hono zay fa hoavony ny dada sy mamany dia tonga dia atao mariazy retsy. Tsara kosa kizy zany ko. Za zao efa ratsy jery mihitsy hoe zaka ny kalakile maina iny ny vadindry. Ary inona ndray moa tiandry tsy mahafety tena manesoesany voangitra hatrany feno zany a? Ka tena feno ny foko ka ilay vadindry nanaraka tato reny. Raha nisy kely aza tena nabolisatro teo amin'ny tohatra mihitsy ny tsapako ny heriny teo. To mitady faninana amin'ny matanjaka mihitsy angeny indri e. Miseho milay be ny indri. Tandry moa. So ny mba fifandraisako amin'ny vadiko zay fa tsara fanomboky indri ty. Tsy mba mahay mandefitra mihitsy. Indri koa aloha tsy adiniko zao fady sompanantenana omendry azy zao. Andefitra amindry fotsiny afa mila vola fa raha vao afaka eto ary tombika fara. Tady ty fazoko atao koa neny miresaka amin'ny fiainana landridy en'izao e. Sa zay natao? Ataovy dia ambarako azy ny marina ny aminareo sy Bruno Bogosy. Raha ino andry izy be ny rety zay vavan'olona zay e. Mandeha rara sandry e. Dia hitantsika eo zay ino. Hoaiza tokoa moa e. Angeny zay rehefa vo. Ndriky iny tsy mba mahay mihoatra. Raha ny lololondry amin'ny vangany sy zakandry a. Inona ny tsy anarana zavatra andresena azy ha? Sady tsy hitako izay sakana. Ny tena matanjaka sy salama tsara. Raha ny ohatrandry izao angamba ny teo amin'ny toerany a. Dia ohatra ny hitako fa nangataka teny amoron-dalana teny. Ese. Mbola ho avy e. Ho hitandry eo. Zay ahaikiko. Fa hoaiza tokoa aloha reny nanao rodo be reny. Itsidika an'ilay usine vavoina tsofinao ndraiky iry zareo a. Zany. Fa fitaovana vaovao daholo ny napetraka eny. Dia anao fanandramana farany zareo expert alohan'ny hitokanana azy sy le anokafana azy. Dia miandrandray aman-dren'ny feno zareo dia sokafana. Dia izany any tokony isainandry tsara e. Tsy aleo ve izy ifindrany iny ka tsara dia ampandeferina kely aloha ny ambopoa. Izy aloha dia izay e. Tena goavana daholo marina ilay machine. Tsy izao ny fanaovana inona raha misy? Fanadiovandrano tika. Tsy leo. Eto ny mandeha ny rano diovina. Zao a. Potserina ohatran'izao ty bouton ty. Ohatran'izao dia. Fonjeo fa maratra amin'ny mafy ny aseo feno. Fonjeo e. Raha misy andray. Tena miparitaka tany amin'ny endriny daholo ireo fitaratra tamin'ilay fitaovana keo. Andao entina eny amin'ny hopitaly aloha ka. Inona rety ny an'izao andramizay e. Tena tsy tokony mikitika an'ilay machine koa izy fa ny andro teknisiana aloha ka. Ampio re izy n'Andriamanitra. Aleo aloha antsoko ny fofombatiny mba hanaraka anay any amin'ny hopitaly. Tsy mandray mihitsy. Ina reny ataoko e. Tsy maintsy manaraka azy ihany a. Any hitandray izay atao.
Aline, avinkitry avinkitry ty vetivety ilazako zavatra e. Fa misy inona koa e? Ohatry fa inona koa ary mampikitakitandrio? Jereo io miantso foana le Kilemena iny fa tsy raisy. Fa maninona koa nikala Kilemena ny miantso fa tsy ny fofombandindray. Mitandrema tsara ho andry fa misy raha donko any. Za aloha ky tsy matahotra ny eritreritry indria fa izy ty mba miantso ny mahagagako. Efa ho dizy appel manqué ny kity e. Jereo ny e. De atao hoana io ha? Ho raisina? Eto ty mody raisiko dia hitandreo tsara ny anaovako azy. Io ary fa za tsy maharaika. Allô, fofombadiny DG feno. Izy io? Fa misy inona? Miala tsiny mato amin'ny selontsio fa tena mandodona anao fa ty amin'ny klinika misy feno fofombadinao fa nisy accident nahazo azy teny amin'ny usine tsofinotry. Mbola en bloc opératoire izy hatramin'izao ka izay ny ampandrenesana anao. Allô? Tena nitapahany marina. Sina koa ary zany. Efa voarainy aloha izay ny vaovao e. Anjarany ny sisa. Lozaky. Iony, avindry? Sanatrika ifeniny tao amin'ny telefona an'aizandry vava tao a. Tena ikala Kilemena mihitsy fa nilaza izy fa any amin'ny klinika hono feno. Accidenté tany amin'ny usine tsofinotry. Maninona? Lozaka izany marina. Andaotsika roa iaraka ho any aloha e. Ary efa irana izany fa za mihitsy tsy nandray le telefoniny. Aingana kika andao. Ndao ary. Iza ny fofombadiny monsieur le DG? Za tompoko. Ohatray. Ary efa tsy nenikeo ve ny nahavoazana dia izay ao no vo hita. Nampalahelo mihitsy le mademoiselle manan-kilema kely io nisahirana ny karakara sy ny vezivezy rery teto. Zay ny endry. Fa manahoana izy zao dokotera? Tena vo mafy izy. Andray. Potiky ny fitaratra ny endriny ray manontolo. Ary nisy nahazo ny masiny mihitsy ka somary sarotsarotra no maminaviana ny fahavoazany. Miainy kosa nefa aloha dia vovony tsara ary tsy misy ahina. Dia azo jerena ve izy zany dokotera? Afaka mandroso nareo fa tsy afaka miresaka aminy mijery maso fotsiny. Ary razonareo tao dia avy aloha mba hody le namanareo anankiray fa tena reraka mafy mihitsy izy io. Avy aloha aloha izay ao aminy dia hiteo rehefa avy eo. Dia mila anao atanjatsaina tsara madama mandra-pahasitrany fa tena vo mafy mihitsy izy ao. Mandrosory nareo roa dia ilozony kely fa hiverinao ihany Aory Alinina. Fa loziny ty. Io ve kiso jerena tsony Tena mibandy be ny tavandray manontolo. Tena vo mafy marina raha izao fahitako azy zao Andray, atao ahoana io anao io ko dia ahoana ny raharaha? Karaha mba sitrana moa akiko. Fa io ve kitsy izy takaitra? Tena vo tokoa aloha ty izy. Soa aloha fa manam-bolaka afaka miady mafy. Marina ny endry. Ny aina ihany tsy ho vedim-bola e. Raha azoko tsara dia mety hondrana any an-dafy ndry tsabo ny fofombadindry jereo tsara ny dia tsy mba hoe anao voyage de noce feky izany ny andehanana any fa dia hitsabo an'io. Ndry koa dia mahita lasaina ka rehefa mahita an-dafy eky sa za no andeha rehefa tsy andeha ndry. Marinina eo ndry fa raha misy mandre eo ny andrediredindry fa inona koa ary ty lozy ty. Zay monsieur le DG? Voangy. Tena vohay. Tena vo mafy. Ary hitako taratra sady. Asa manary toko izany ndray monsieur Feno mbola mitsabo angitsika sady raha nifresaka dokotera tamin'ny papanao any keo dia alefa amin'ny herinandro any an-dafy ianao dimy fanindroany. Tena kely ny vonoko ry voangy ary tena kivy ahy. Asa mora kivy moa
mbola mitsabo ange ho atsika e. Akoatra ny fahavoazako mantsy dia tena kivy tanteraka amin'ity ontsofo vombadiko e. Fa ahoana? Ka izy nantenaikaniry no tito vao maiky andray mampivandravandrako. Zaho dia manao tsidipahatra rehefa teo avy dia avy. Fa nga tena vobe mihitsy ny endrikao e. Mipodika kely ihany aloha e. Fa voatsabo io rehefa tonga ny andafy ianao e. Aza matahotra, matokisan'Andriamanitra. Misaotra anao fa tena tsapako sao fa tsy mba misy fitsaram-bela tsy ny teninao. Niaritra tamiko teto ianao fa kivy vombadiko. Dia tena mihevitra ny tenanao mpandresy foana ve? Ka mafy kosa ange Monsieur Feno ny asao e. Enao tsy ao dia tsy maintsy misolo anao izy. Na izany azy efa madamo kerikeny miantoka ny fisoloana ao fa fialana fotsiny izany e. Satria tsy misy ihany koa ny asako ao e. Fa tena havako raha misy patsa tokoa iny amiko. Ataony ahoana tokoa moa izany no ilahatra amiko amin'ity izaty. Tsy tare azo ilarana itsony. Tsy maso ahita itsony. Ai, efa hoe aza mieritreritra an'izany ho Ramose. Ka mampitombo ny fahoriako fotsiny anery voangy ny fieritreretana amin'izao e. Ho avy eo ihany re izy e. Fa hono tena tsy mahita ninina mihitsy ve izany Ramose amin'izao? Izany ve dia zavatra azo isangina aminao e. Kanefa ho aza mbola manary toko izany. Izay ihany ny teniko aminao, mbola mitsabo tsika. Eny, dia misaotra anao amin'izany fampiarezana izany, misaotra indrindra. Na raha anao teto amin'ny radio Madagasikara teo ilay solomasoko dia ampeniny nantenaina. Ireo mpilalao Nicole, Niony, Saloy, Gaston sy Falmanana, Panatotosa, Gaston Randriamanalina.